Raha hitantsika omaly ara fa tsy fatatsika ny hoavy, fa fatatsika ilay mitantana ny hoavy, dia amin'ny tian'ity dia tiako milaza aminao fa tsy fatatsika ihany koa ny hoavy, fa fatatsika ilay hoavy. Ilay hoavy. Resahan'ny Jaona 1:20 manao hoe aza malahelo ny fonareo, minoa an'Andriamanitra ary minoa koa Jesosy Kristy. Ao an-trano raiky misy fitoerana maro raha tsy izany dia voalaza taminareo fa andeha hamboatra fitoerana ho anareo aho. Ary raha andeha hamboatra fitoerana ho anareo aho hoy ny Tompo, dia hoavy indray ka handray anareo any amiko, ary izay hitoerako no hitoeranareo koa. Hoavy Jesosy. Tsy fatatsika ny hoavy fa ilay hoavy dia fatatsika marina ny tantarany tany dia Jesosy Kristy, hoavy tsy ho ela intsony eny amin'ny ramanlanitra ka izao. Andriamanitra tsy mba mandainga fa rehefa anteny izy eo hoavy dia tsy maintsy hoavy. Inona ny tokony ataontsika? Ny tokony ataontsika zanany, tokony ataonao, tokony ataoko dia voalaza ny Titos 2:2 manao hoe miandry ny fanantenana mahafinaritra, ravana malala isany. Raha hoavy Jesosy, vonona ve ianao? Andao hody amin'izay satria farina ity tantarany tany ity. Eto amin'ity tany ity efa feno ady, feno herisetra, feno fijaliana, feno fahoriana. Fa ao amin'ny Apokalipsy 2:20 dia milaza manao hoe ary ho fafany ranomaso rehetra maso, tsy hisy fahafatesana intsony, tsy hisy fijaliana sy fahoriana sy ny sisa izay mahazo antsika eto, fa ambaran'ny tenin'Andriamanitra fa efa lasa ny zavatra taloha. Misy hoavy tsara indrindra oman'ny Tompo, ary ilay hoavy dia Jesosy Kristy no hamarina ny tantarany tany fandriako lalina raha hoavy izy dia andova paradisa izao sy ianao. Inoko fa ho vonona amin'izany tsika, ary inoko fa raha hoavy Jesosy dia mba hiomana isika tsirairay avy, ho raisina ho any amin'ny Tompo mandrakariva isika. Hivavaka isika mba ho tanteraka amintsika izany tenin'Andriamanitra izany. Indreto ray malala, misy olona maro be mihaino ny teninao. Fandrinay raha hoavy tsy ho ela intsony ianao. Ianao ilay hoavy hamarina ny tantarany tany dia mba andova paradisa izahay, andova lanitra vaovao sy tany vaovao izahay, ary iaina amin'ny fiainana feno fiadanana, tsisy fahoriana, tsisy fijaliana, tsisy fahafatesana intsony, dia ho any aminao mandrakariva izahay. Tanteraho aminay izany amin'ny anaran'i Kristy. Amen. Amen.